Samborona tsy samborona araka ny voalaza reny zany a dia misy zany raha-pitsarana ilana azy dia midika zany a fa tsy maintsy sisy fanadiadiana atao amin'ny solombavam-bahoaka honorable Augustin dia arakaraka izay no ahafantarana ny otohiny fa hatreto zany a dia miandry an'izay firosona amin'ny fanadiadiana atao amin'ny honorable Augustin zany tsika fa ny zavatra tsapanay avy aty amin'ny vondrona Irmara dia lasibatra tanteraka ny solombavam-bahoaka ao anatin'ity vondrona Irmara ty. Izany no lazanay hoe tokony atao ankitsy-po, atao ampahamarinana, arahana porofo mazava tsara ny fanenjehana atao. Tsy misakana ny fampiarana ny lalàna eto amin'ny firenena izahay, fa ataovy araka tokony ho izy ary ataovy araka ny lalàna zay misy sy ny fanarahana azy ny fampiarana an'izany. Za dia manamafy sy manamarina etoana fa anisan'ny tsipaka tsy nanaiky tanteraka ny fanesorana ny immunité parlementaire ny honorable Augustin. Ny antony dia mazava ny voalazan'ny lalàna fa raha ohatra ka hiroso amin'ny fanesorana an'izany amina solombavam-bahoaka anankiray dia tokony hisy fanamarinana fa nisy zavatra nataony solombavam-bahoaka zay tratra na flagrant eo ampanaovana azy no andraisana azy sy anaovana an'izay fitoriana sy fangatahana ny fanesorana an'izay immunité parlementaire zay. Ka rehefa nisy zay taratasy zay izay nangatahako tamin'ny filohan'ny antenimiera-pirenena fa iza no mangataka an'izany fanesorana zany dia nazava ny resaka ny filohan'ny antenimiera-pirenena fa ny ministry ny fitsarana no nanao an'izay fangatahana zay. Koa amiko dia nahafaly na tsy hahafaly ny sasany dia miteny fa miavery asina tanteraka ity andrim-panjakana antenimiera-pirenena ity satria lasa ny ministra ny fitsarana no manao zay tiany atao dia lasa mpanatanteraka ny ato amin'ny antenimiera-pirenena. Tokony fotorona tsara, tokony atao mazava ny fanadiadiana miaraka amin'ny porofo alohany irosona amin'ny fanesorana zany immunité parlementaire zany. Nefa benovitsy ny zavatra misy dia zay tampaky ny maro zany no fanapahakevitra mivoaka ato amin'ny antenimiera-pirenena na tonga n'izay fanesorana ny immunité ny honorable Augustin zay. Koa ho anay dia manao antsoavy ho an'ireo ray aman-dreny ampanahy ao amin'ny FFKM satria ny zavatra tsapanay. Miarabe. Allo. Entupko. Salama tupko. Salame. Miaraba mkaini. Kama mechuo balu kaini amtustu vendiranga pirani pantani. Ocha mapulien de panda. Awasa diche tonsiri. Enu la putunjamu. It's fatacho. Ala zenoi. Vita chuk. Ocha mapulien chochotuk. Aye. Ye efa nresantsika teo moa zay fa apetraka ihany ny hoe amin'ny resaka diplomatie moa ny gouvernemanta dia manana ny ministre ny affaires étrangères ary ataoko fa tsy maintsy fantatry ny ministre ny affaires étrangères. Mety mahatonga le olona manao zany fanamariana zany nge satria nandeha be le serasera to hoe ny filohan'ny antenimiera-pirenena dia tany a Frantsa ary ny tamina tompona ndraiky tambony frantsay dia ohatrany hafahafa mety ohatrany amin'ny olona zany ohatrany fanohitra koa izany zavatra zany eno vetary dia avy eo misy anina ty dia ilazany ety tonga tsokosoko tsy milamina eto reto mety zany mahatonga ny olona manao fanamariana hoe fa ahoana ary zany zavatra resan'ity tompona ndraiky mpanjakana ty fa misy antso vonona ve ny eo Mathieu Ndoary raisiny anao ary miaraba tompoko. Allô? Ina. Miaraba dia maraba mivahiny. Soroko olona roa nanasana azy ary za mangataka ny topo radio mba olona tompony andraikitra ambony amin'ny fanjakana ohatran'ny nga Patrick Raharomana na say isan'andro afana mahafantatry zavatra. Volamena. Zaho nga Patrick Raharomana mbola mpianatra ny CGR tany amin'ny taona 20 nefa nariany io aferam-bolamena io ary tamin'izany izy azany tantara hoe nisy vahiny vehivavy karana hoe dia nakany Maurice dia nitondra zaza kay le zaza maty dia nisokoafana dia volamena ny tao anatin'ilay tany nefa naino koa za tantaram-bolamena zany tany nefa nasiana hoe vahaolana volamena fa mandrakity ny androany tsy mbola nahita vahaolana raikitra sy concrète amin'ny resa volamena io aty amin'ny 2025 volamena ihany
tany Nosy Benala to voatetiko daholo ny commune folo anatin'ny Nosy Benala io fa misy fitandrana volamena daholo izy rehetrarehetra ary gaga na notany maire tamin'izany de hoe 4 kilos par semaine nivoaka tao fa tsy misy district ratsy lalana sy potika indrindra ohatran'ny Nosy Benala ny fantako teto Madagasikara makaiza zany zay volambaza volamena tany Andilamena ny danaka mihitsy fa par 10 mètres de misy anarana tsy haiko tailandais sa inona mpividy isafira na nytaniko koa ny maire tany fa nisy torina amin'io izy tsy misy azonay nariary maty ary fa voary de tsy haiko lasaniza de nitanaka tany anaty alanzamena eo fa fianarana nataoko tamin'izany tany anaty alanzamena ako nahita olona mpitrandraka maka volamena nytaniko izy tamfiry nareo tonga teo za tamiraky amby folo nandalo de za tamfiry anareo hoe tamvalo izy efa mahazo tany amin'ny 4 gramany izy hitako nasehony anaty eo ity volamena ity zany fiainirany Madagasikara fa tsy mbola misy lalana raikitra ateto ifezatsika an'io de very fotsiny ihany nyerenatsika ray manontolo izy anao te hoe 4 milliards de dollars tsy tany de inona re mba atao vaolana raikitra io volamena io tsy ny volamena ihany fa ny safira ny tanaka ny safira misy mahita hoe nalaza ny ranondamo zany nalaza ilaka ka tsy haiko koa zany bongo fe fa tsy hitako inona zany tombotsoa azo ny gasy tamin'ny safira fa fampiteny tontolo iainana nitako tao anaty alanzamena fampitena tontolo iainana na nytaniko de hoe rehefa ondranao ny safira de tsy haiko arivo ariary par grama no alain'ny fanjakana nefa ny vidin'ny bolongana safira ray ohatriny na amina miliara ohatran'izany ange le zavatra misy eto tena manahirana de farany mba le resaka hoe mpanina sy ny namany tena gaga amin'io ipanina miteny hoe nareo ny fanjakana ina moa intérimaire fahafantarako an'izany intérimaire zany ka olona mpanao afera korante de midalaka mihitsy fa maninona mpanina milaza teo fanjakana intérimaire ty nefa nitako hoe fanjakana maefa io ohatranao marary am'le volamena mihitsy ko nge no mamparary amanokana sy mamparary ny ataontsika hoe prime ministre am'izao fotoana zao ary zay moa no nahatonga ny hoe andao atao idiran'ny ara-dalàna izy ty ary tafiditra ao anaty tsy misy lalàna foronina ntsony nge mety misy zavatra hoe tsy de tena hoe mety loatra fa ozy aho hoe andao aloha sy lalàna misy no ampiarina ary le lalàna misy fa tsy ampiarina ka zay zavatra zay zany no mahatonga ny lalàna misy io ahafahana mahazo vola inona lizy voalohany aloha ny lalàna ohatra am'le orpailleur zany de fa misy volonté politique ave satria ampy olona ave volonté politique ary tsara ho fantatritsika za zao teny vato vo nametraka an'izay mihitsy hatramin'ny DG Antoine moa hitantsika nidina teny mihitsy fa ny eo amin'ny salle VIP nge tsy misy scanne nefa iza moa no makany amin'ny salle VIP ny mpitondra ary ny sac diplomatique ane tsisy fisavana nefa ny sac diplomatique zao nahita an'le hoe ny 30 kilo ihany valizin'ny flohan'ny fanavozana rehefa le andeha evoaka reny nge ataontsika hoe endrika communication reny fa ny na ny filohan'ny fanavozana ary tsy maintsy mandalo scanner neny sac diplomatique tsy tokony mihoatra ny 30 kilo ary tsy mahazo amin'ny convention de Vienne mazava tsara tsy mahazo mitondra objet commercial zany ny sac diplomatique ary misy listre omena hoe reto aby ny listre ka raha ohatra zany mandalo scanner le anazy ka hoe misy volamena ao anatiny de azo atao mihitsy na de ataontsika hoe sac diplomatique ary azo ataona manao hoe tsy mandeha ty zavatra ty fa zany moa efa dingana efa ambonimbony hafa fa zay no mahatonga an'le ezaka hoe andaotsika am'le volamena mba tsy ho tonga am'izay le hoe vilia tsahoan'izay hoe fa hoarahana ny ara-dalàna ie ty maintsy resaka politika géopolitika kely tsika Patrick Rahamanana satria eo indrindra zany zao lasany Russie moa zany zao ny filohan'ny fanavozana sy ny délégation tarihana da aloha ampidiritsika ny mpiano de toizatsika sy rehefa aveo mbiarabary salama ena kely le onjapeo aminao fa lasa ino no mibana de tsy eno tianao tenena allo eny ary miaraba anareo eny tompoko miaraba tompoko de miaraba indrindra ny vahiny miaraba tompoko matomatsy ny olona maneho hevitra eto de mahatsapa zany fa misy zavatra tena tokony ahisy be TV ary tsy de mifakaiza loatra mbola mamerina ihany zany amin'ny faneho-kevitra zenina mampisy olona teo de re tsara fa tompony andraikitra ambony ao amin'ny eto amin'ny firenena gouverneur ny banque centrale no miteny hoe asa raha mahena an'iny nareo fa tompony andraikitra ambony nareo eno koa tompony andraikitra roapolo taona nisy ataona ny volamenatsika ve reto ny baika avany aminareo tompony andraikitra ambony ve
tsy mandeha makany amin'le tompona andraikitra maro isan-karazany sa ianareo mihitsy sa tsy mandray andraikitra mihitsy sika amin'izany zavatra zany zatokilao fotsiny ozy izy no ao amin'ny banque centrale lao misy fanazavana moa toa samin'ny raha sika na eny de ohatran'izany ty nataony paniny ty miaramila frantsay tsy mahazo alalana misy eto asa zay zavatra miaramila manafika ane sika zany ataovy hoe miaramila anao gasy ny tonga amin'ny frantsy tsy misy taratasy mazava manafika anao zany inona ty firenena ve ty onenantsika malagasy koa sa ino zavatra mahampalahelo mie zany zavatra tena tsy hoanina mihitsy fa le fomba fiasa zany le fomba fiasa hoe fanavaozana zao tokony avoizina daholo zany rehetrarehetra zany ary tokony mihetsika mafy mihitsy zay tokony andraikitra voatendry ianao moa zao io voatendry eo amin'ny toeranao de nrehetrarehetra tokony maheno an'izany tendry zany daholo tokony samy andraindraikitra am'ty fantatana titendry tsotra tompony marina mihitsy zay teninao zay ary zay nge nahatonga an'ilay hoe tsara ho fantatra moa ary isaorako manokana mihitsy ny teknisianna malagasy na mana bruto informaticien tena tsisy volana ny ariary ary hoe nalaina tamin'ny fanjakana vita somatsara amin'izao fotoana zao tao anatin'ny roa volana monja ngeza be le asa anaovana n'ilay application le digitalisation apiditra ny reto dimanjato sy telo dimety sy telo tapitrisa andaharana reto zany asa ngeza be zany zay zay isaorana andreo namana teknisianna zany de ao anatin'izay zany le hoe fandraisana andraikitra aingana mba hahafahana ihany koa zay moa no ahitan'ny olona za lazain'ny olona fa hoe super ministre hoe mandeha etseroa fa tsy maintsy manaraka ihany koa ny satria za koa mpanolotsaina amin'ny mampanolotsaina za tsy ministry ny minina nefa le izy tsy resaka minina fotsiny le resaka fa misy gendarmerie ao misy tontolo iainana ao misy ny poste ao misy ny polisy ao misy ny industrie ao anatin'le izy ka fametrahana an'izay tsika zao zao fa hiditra amin'ny hoe ametraka an'le orinasa mpanjakana zay isahana n'io resaka volamena io ka tsy maintsy io orinasa io zany no andehanany volamena rehetra de ao indray ny olona no afaka mivarotratsika zany de ny anagnana zany de efa ndresahana tany aloha hoe misy ny anor e agence nationale de l'or io no motrany banque centrale latsy io zany hoe anao naza minty izy mirorosaina tsony nareo fa eto mivokatra reo de ato le izy ny angonina ny anor ohatra zao de tsy tafiditra ao anatin'ny statut ny anor ohatra zao le hoe ividy fa ity orinasy ity zany tena izy mihitsy no ividy amin'ny vidiny tsara any amin'ny orpailleur de ny collecteur zany de andeha marotra aty amin'ity orinasy ty ny anora amin'izay fotoan'izay andrindra an'ilay fametrahana l'izy ny banque centrale any amintsika amin'ny teny zao de fa ametraka toerana efatra iny moa anjarany no manao fanambarana momba an'izay any arina fa anisany ohatra betsika sy ny faritra hafa tena hoe hoisy mihitsy zany tena hoe guichet ividy an'le izy ary eo ny eo de fa tonga de misy fitaovana andeha maritra hoe atraizany atsara n'ity volamena ity firy pourcent ny pureté any inona aby ny ao anatiny de efa misy fanatsinoana kelikely ao anatin'le izy mba hahafahana mitondra anazy ao anatin'izay le hoe ara-dalàna zay ka andeha ataontsika hoe ekeko mihitsy hoe tsy maharitra ny olona satria efa be loatra le resaka momba volamena fa ozy aho hoe miaritra kely fotsiny de fa ho tonga fa io ny lohanjazy doary aony mandray antso tsika sa anaraka doka nday ndoary loha rasy ny tian studio manaraka doka vetivety kiravan'izay ndoary miaraba tompoko salama allo eny tompoko miaraba anareo mirala miaraba tompoko ny zavatra misy fiainantsika androany de ny zavatra lasa rehetra tany aloha tany mamaritra azy ohatra ohatran'izany zao hoe malaza be zany le poaritra zany tamin'trandrahana tany aloha tany ary zay izy rery ny tena nampiasa andreo hoe masina goavambe manampitandraka volamezany nakipoaritra nyreo arena kiva ny tany rehetra zany anomboka tamin'izany fotoana zany barana ty fitrandrahana ty somary fintsikotrinina ihany nefa nle resaka zany satria koa ny fotoana ny fahazavona azy de zao miezaka andray nareo zany hitondra ny hoe fahitiana sy fahamarinana ao anatin'ity volamena ity zay mahavina fa anisany nampizongozona ny fanjakana ratsy be resaka volamena io ary satria misy reo volamena amfolony kilao mivoaka amin'ny Madagasikara hatratramin'ny raha ireny fotsiny zany mijerena mba afa-tsy ny trafika any anatin'izay madinidinika de hoe hitondra amin'ilay hoe
volamena mahitsy daholo indray eo amin'ilay hoe sehetry ny fanjakana tena ohatra makina eo azy any fijeronao mifahalalana ao anatin'io dia misy zavatra foana mety akidy hoe tena voaka ho amin'ny rariny sy hitsy marina hoe isitrahany vahoaka malagasy tokoa raha ve le areny eto fa miezaka manko ny fanjakana no zavatra hoe hiala amin'le zavatra teo aloha kanefa raha fijery fahasahiranana sy ny hoe avolentany mikolokolo sy ny teknôlôjia misy eto Madagasikara ohatrany sarotra ihany ny afahana miditra amin'izany dia anamarina ianao na andrison'izany zavatra zany fa mahakelyko ny hoe azahoan'ny malagasy tena mahatoko marina fa mivoaka zato isan-jato amin'ny fahamarinana ny fisitana ny volamena zay fa misaotra zay nge ny mahatonga ny hoe amintsika miteny zao zany a dia efa hoe atsangana zany namana brito a lay orinasa mpanjakana 9% izy io zany a amin'ny fanjakana ny petrabola zany ny 3% a ho an'ny orinasa malagasy ary ny 10% a dia atsika vahoaka malagasy zany hoe tsika mihaino anazy zao zany a rehefa fotoana tsy ely zay zavatra satria mpikitreha anazy moa ny tena amin'izao fotoana zao miaraka amin'ireo mpiaramiasa dia ohatra hoe manana ataontsika hoe manana 200 000 ariary ohatra dia ianao zany efa afaka mandray anjara ao anatin'ilay volamena dia mety misy zany famaritana hoe asa mety 2 na 3% telo isan-jato a ny vola zanabola azonao amin'iny petrabola dia mety misy koa tsika moa malagasy tia hoe manao andray ny karazana TRC hoe zay indray a dia miditra amin'ny resaka petrabola mety miovaova arakaraky ny fiovaovan'ny lanjan'ny volamena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia ianao zany ohatrany hoe karazana bourse matière première en or zany le izy a hoe za masa dia mety mahazo 20 na 10% indray ianao a latsaky ny aty amin'ny taux directeur en banque centrale le izy a dia mety fa amin'iny indray ianao mety hoe mahavoa ianao na tsy mahavoa ka any zany mahatonga ny hoe ny malagasy rehetra isitraka ary indrindrindrindra le fiverenan'ny ristourne any amin'le faritra misy azy ny voan'le vokatra taraina zany inge zao namana brito tena mijaly nefa avao daholo no mivoaka ka ndeha ataontsika hoe misy an'le eritreritra ny prime ministre Salama moa hoe andaoanao autoroute du riz na lalambean'ny vary dia mety azo eritreretina koa nge zany ny hoe lalambean'ny volamena ampifandray an'ireo faritra misy volamena misy fanontaniany namana teo aloha moa sosikevitra ihany koa ny azy amin'ny resaka hoe lalamby zay tovizako hevitra aminy fa za moa tsy manapaka momba an'izay fa anisany hoe sosikevitra hoentina any amin'ny fanjakana moramora ihany kokoa ny fitaterana lalamby fa raha manam-potoana ihany koa moa tsika mbola azo jerena hoe misy olana araka lalàna ihany koa nge ohatra aty amin'ny aray zany hoe le recouvrement des avoirs illicites amintsika miteny zao misy 400 tonnes ny voaray an'zareo amin'ny resaka vanille nefa tsy hita hoe atao ahoana ho tehirizina le izy ho lo ho alefa any amin'ny tsena le izy hamotika an'le tsena tsika koa amintsika miteny zao manana 20 000 tonnes amin'ny resaka hoe chrome zay tratra dia atao aizy io amidy ve io dia ho an'izy ary ho anaiza mivola zany nefa mila lalàna daholo hoe ahoana zany ny ahafahana rehefa misy an'ireny recouvrement misy tomobile zao 10 tomobile ny sodiaty natao ny gejaina dia atao ahoana ho aizy satria matoizy mahatonga any amin'ny aray a dia efa misy didy pitsarana raikitra fa rehefa raikitra le izy a dia mitovy amin'ny banque centrale misy volamena ao anatin'ny coffre fa tsisy valeur atao inona ndao ary isotrarano kely tsika dia miverina moa ny fandarana ao arin'izay